Afa ihany. Ohatra ny maka-pandrevitany ry zareo atsevaratra izany, fa ahoana ary? Tsy revitany efa marina ve io fa inona indray ary ny anton'izao e? Aleo toliko tsara mihitsy fa ohatra miditra be atiana izy izany e. Tena tsy manaiky an'izao kosa ka. Tahak'izay ihany ny fefena araky ny tenin-drasolofoka. Zao tsy mampaninona ny olona miditra aty amin'ny faritry ny tena. Andraso aloha anao eo fa ivoahako eo ireo ataoko mahita mihitsy. Tsy malalandra fika nga? Hoay e, tsy mety mihitsy ange izany rehefa ataony zareo izany e. Tsy azo ekena velively izao ka. Azafady kely ry Sely a, ino ty ataonareo? Mba fanontaniana daladala koa ny ianareo izany ry Vika. Mandrefy ny anjara taninay zaiko. Inona indray ary? Fa angamo tsy efa voarefy izy io. Tsy maintsy alaina ny refy tena marina e. Hafa ny taloha hoe raisinajoanjo fotsiny. Reny hitanareo teo reny, geometra ny tonga nandrefy. Ka tsy mety io e, mihoatra be makaty amin'ny taninay. Tsy manaiky an'io Everinao fa mananao foana izany reny olona ireny ry Viky. Taninay io matoa io ny voarefy ao. Andray, fa nareo ve mitady angalatra ny tanin'olona e? Efa amin'ity faritra ity foana ny anay hatramin'izay Ka ahoana ny akisaka nareo makaty indray? Enao ve tsy efa lazaina e? Taninay io, mbola taninay daholo iny rehetrarehetra voarefy iny. Tsy enao indray no iseho manam-pahaizana eo akory. Aza manao fetsifetsy nareo Sely a? Aiza zao ny taratasinareo amin'io? Tsy enao velively ny andeha anehoako an'izay taratasiko e. Asehora manamarina e. Ny fantatro de taniko io. Nga izy ty vitanteny nambava fotsiny ohatr'izany ry Vika. Sao de verinao fa tany tsisy lalàna ary ty? Manambola indray matsinareo de maka an'ireny manam-pahaizan'ireny de manova ny fahamarinana. Tsy mety mihitsy zao ataonareo izao e. Tsy manaiky an'io mihitsy Esory ireny pikena ataonareo ireny. Aza atao mahita an'ireny ny masoko raha tsy te hapakatra amin'ny fatezerako de hifankahita tsika. Tsisy pike miala zany eo e. Ataovy izay ataonao. Ay, ndao ary, ho hitanao eo. Aiza raha Vika, aiza e? Ela koa ianao rasolofo tany Efa be ny zavatra niova teto tanàna izao. Fa nisy inona? Zaoko, tsy hitanao angary ery andrefatrano rery? Aiza izany, ohatran'ny tsy nijery Reo, efa mifaritan'ny olona ny tanitsika. Hoatray marina. Fa iza ny nanao an'izao raha Vika? Iza moa manao an'io fa tsy Sely tsy mahay miaina e. De mbola Sely ihany? Ieko, mazava ho azy. Naka-pandrefy tany teo izy de nasiny an'ireny pike reny fa anazo on'ireo faritry ny taniny. De tsy mba nanazava koa ianao raha Vika hoe atsika ireo fa iry amin'ny ilany iriny azy? Efa nanazava taminy fa tsy rara iny izany fa anazo ony io. Tena efa sasatry mena mihitsy le selisely iny. Tsy manaiky an'izao mihitsy rasolofo marina e. Tsy haiko hoe ahoana ny ataontsika. Taniko izao veranga de alaina fotsiny. Tena faritry ny tanitsika mihitsy io ka. Tsy manaiky an'izany mihitsy tsika. Hitako ny Fika raha Vika. Fa ahoana? Aleo isoroko daholo mihitsy tony fa tsy tony ranga aty anatin'ny taniko aty.
kely sisa. Ohatra fa tsy rasolofo vety manongotr'ongotra amin'ny pika vao avy napetaka ity, mitady raha mihitsy o rasolofo. Inona ny ianao e? Inona moa ty ataonao? Ianao mihitsy zao no tokony anontaniana hoe inona ty ataonao ty? Aty amin'ny taniko ianao no manisy pike? So de verinao fa olon'olom-poana ary nametraka an'ireo pike ireo teo, ka rehefa tiana ongotana de ongotana. Fa zay olon'olom-poana aminao? Raha tsy te higadra de avereny moramora amin'ny toeran'ireo rasolofo Analandreo ambindreo aza ataoko ringa aty tsy amerina andreo tokana amin'ny fahamarinana Rasely faritry ny taniko ty ka tsy azonareo ametrahana pike noviana am'izay andrefinareo tsy mba nampandrehanay akory. Le rangahy ve mipika sa lasa daly? Taninay no refesinay ko ampiantso anareo ahoana zay? O Rasely na de tsy lasa lavitra tamin'ny fianarana aza ange mba mahafantatry ny lalàna ihany Efa mampolopolo taona ange zay nipetraka teto Rasely. Zany ary mipetrakako. Mipetraka nareo fa tsy manana taratasy ara-dalàna. Matoa voarefinay ny tany androany miaraka amin'ny pike izay mitsatoka eny. Anay zany io. Zay ny nanajary ny tany Rasely tsy anaiky noviana mihitsy ny angalanareo ny taninay. Ny anareo faritana Rasely raha maritry nareo aza miditra aty amin'ny faritra misy anay aty mihitsy. Rasolofo taratasy ny miady ankehitriny avoay ny taratasy manam-pirofo fa anareo io. Raha tsy zany mipetraka nareo de mijery. Asehoenay koa ary ny taratasinareo so de nareo ny tokony hipetraka fa tsy zay ary aleo mihitsy toizako ihany ny fanongotana an'ity. Zay zao mihitsy mety amin'tony zao sady tsy perian'ny taninao ary. Petra tsara rasolofo de fa mampitandrina zay sa mitady inona? Oety zay oetinao ary fa maninona ny pianao sary Rasely Sa matoa manao toizo. Ary misy mandonidonany zany aleo jereny eto am-baravarakely ary toy isely miaraka amin'reto olona reto fa aninona ty ary izy ireo aza hitako hoe mpitandro ny filaminana zao paoziny zao. Fa izany eo Rafika? Any ianao Rasolofo jereny reo ve tsy mpitandro ny filaminana? Misy ny aleo tsy tazamiko vetivety mihitsy. Avia ianao Reo miaraka amin'ny sely tena mpitandro ny filaminana mariny reto fa aninona? Misy trano vaky ve ao ambadika sa andana voay sa inona ny atao? Maninona raha ianao no mamaha azy? Ianao re mamaha azy fa za koa ve dia mahandreo Andana aloha Rafika fa ianao koa zany. Andana fa ianao mba lehilahy afaka mijoro Rafika koa zany ka tsy hainga izy hifikan'ny Rasely. Andana ianao aza hitako ka akary io Rafika. Andana mihitsy loha ianao ka tenenao hoe tsy ao izy le raha vady ty koa ranga mampandainga mihitsy. Aleo ary ho jereko Avelao vadiko aza oetinareo izy. Manaraka anay izy fa nandika lalàna Aza tao anio moa nandika lalàna amin'ny ahoana moa izy? Rasely zao ny tokony oetinareo fa tsy izy velively. Marina mihitsy zany teny Rafika zany. Inona moa ny lalàna nandikaiko teo? Rasely nandika lalàna? Tsy azo atao rangaty manalanala fa tany pikan'olona. Avelao re tompoko loha mba hanazavy Any am'birao ianao manazava fa manaraka anay ianao. Andray kosa fa aiza ny rariny? Fisaka rariny ka sary tadiavina raha matoa. Ny lalàna ihany ny lalàna misaksa ianao andehananay. Aza bahananao tsoa lalàna azafady. Tsy avelako etinareo any ny vadiko
sao dia adinonareo raha fa vady tiako ane io e. Za koa nge raha vika tena tianao e. Jerijereo ny ankizy de anatery vary Rasolofo dia avelanao rereto ve zay e. Nga hita raha vika fa zao nietraketraky ny sasany Tena tsy manaiky an'izao kosa Rasely Ianao no napidikizo ny vadiko ohatr'izao. Mahirezy ianao raha vika fa raha mbola misy koa zao Andriamanitra zao tsy maintsy hipotreny foana ny rariny. Marina mihitsy izany e. Rasolofo Izay fa hitantsika eo ihany ny toyana. Ary ndao zatra izy. Mbola aiza nefa ny anjo e. Vao manomboka izy zao tsy mahalala ny sely anga. Sany ny ainako te anao. Miriorio foana ny angidina Rasely fa ny akady ny hafarana. Asa manao tsy ho tratry ny alika e. Ono ary Madame Sabrina? Tsy efa tokony mba hiroso amin'ny fandoavam-bola amin'izay ve tsika fa efa hitako hoe milamindamina daholo ny fikarakarana taratasy sy ny fandrefesana rehetra. Sa hoanao ianao? Ka aleo tokony atao am-pelatanako daholo aloha ny taratasy rehetra izay vao mandoha volanao Tsy izay moa fanarahantsika. Kosa efa mba maro ihany izay vola laniko izay ry Madame Sabrina. Ny fikarakarana isan-karazany rehetra izay tsy voatanisa. Afainy ihany ny taratasy dia manao tisin-day tsika Ka arak'izany efa voalazako izany ny eo efa maro ihany izay vola laniko izay nefa ny fanafangana an'ilay taratasy arak'izay voalazanao izay mila vola ihany koa. Ka nahoana raha menapahany aloha Zao ary meko apahany kely ianao mitanao tanteraka ny taratasy. Fa zao kosa nefa tandremina hoe mivadika na manao finany. Zavatra maty tsy te ataontsika ity. Olon-dehibe mifanaraka tsika Madame Sabrina Tsisy atahoranao velively amin'izany. Afaka mandry ivony vato ianao. Eny ary tandremina mivady pitikisa. Telo andro zay Rasolofo ny dimy zareo amin'ny violon Mampalahelo ka. Inona re izany no ataoko mba vonjeo re izay Andriamanitra. Hitanao izao manjoana izao. Tsy miafina aminao Ny taninay misy mibody nefa izao izay indray mahazo losa. Fo vidim-bola daholo izao rehetra izao ka rehefa tsy manam-bola ianao dia diso O Rasely fa nahoana moa ny diazanareo any fotsiny Rasolofo? Oky, inona moa ty aviavy be ty ry fika? Zaza mipetraka tsara ty an-tranoko atyko. Diazako ahoana moa? Ka nareo mihitsy mitondra azy tany amin'ny pôlisiko. Zany ary hoe any amin'ny pôlisiko. Manaonao foana matoa lasany any Fa nareo naka ny taninay tsy manaonao foana. Tsy adevitra aminao ny amin'izany ary fika. Malala ny tokony ataony ny manam-pahefana. Jereo efa ho 5 metatra be izao ny lasanareo. Nefa dia anjara taninay izao. Dia sahanareo ve maka ny taninay? O Rasely mba eritrereto ihany ny tokony atao Efa impiry moa ny teny taminareo hoe matoa zay géomètre nandrefy an'io. Io ny refin-tany marina. Mba matahoran'Andriamanitra Rasely Inona moa ny idiran'ny fatahoran'Andriamanitra amin'izany ka? Miteny an'izany ianao nge ka miloloha lanitra dia tsy matahotra an'Andriamanitra akory. Te ananao foana eoko. Zao vao hoe matahora an'Andriamanitra matahora.
Zao fotsiny lazaiko anao ry Vika. Tsy afa-be lany ny vadinao iny raha tsy mandony sarany nanalany an'ireo pikeny tsatoka teto ireo. Mazava aminao tsara angamba izay. Eo ihany koa ny fanefana ny famerenana an'ireo pike izay efa nitapahanareo. Mitadava vola fa tsy aty amiko aty no andeha hanasa vangy. Tsy ahafahan'ny vadinao ny atao fa Efa fantatrao fahasahirananay dia izany no nataonao. mahalala fahasahiranan'izany nareo. Tsy tokony aty amiko aty ny andeha hanaonao foana e. Raha tsy nisy an'ireny fanalana pike sy filamban'ny nataonareo ireny ne tsisy toy izao e. Raha tedavina ny nareo. Nareo mihitsy ny tena manitsakitsaka amin'ny madinika e. Zaoko ny manamarina indray tia ny tadiavinareo gadraina. Izay indrindra. Ataovy ihany fa mbola tsy maintsy any am-ponja any ny hafarany e. Miseho azy mahay. Andriamanitro, aiza nahita volana fahana amin'ny vadiko e. Ny tany ty ohatra no lasan'ny olona. Ampio Andriamanitro, ampio ahita amin'ny rariny. Neny o, neny, fa maninaka neny mitomany. Tsy maninona re ary mirana. Fa roviana izany dada vao mody. Mbola ho avy re izy anaka fa mandrasa kely a. Za koa anampy aneny tomaniko. Ianao koa anaka. Dada. Aza be ranomaso eo fa andana ataovy ny ento-modinao e. Ka tsy haiko ilay iziko. Esy dada. Ka dada re mbola tsy ao a. Mampalahelo aty zanako mitady andraina. Za ve moa dia hiteny aminy hoe lasa mpitandro ny filaminana izy. Tsy teo moa ny ankizy nakan'ny polisy azy teo fa raha tsy izany angamba dia dradradradra sy ranomaso ny ainana teto. Ndeha andeha any am-piangonana aloha angatabavaka amin'ny pastera. Voaka-tany izany izy. Misaotra an'Andriamanitra. Ody re Ravika, aiza nareo ato e? Ato ihany izay Rasolofo a. Tava voaka-tany ihany ka ianao. Terena ny tompo Ravika, noho ny fitahiny dia tafavoaka-tany ihany. Saotra an'Andriamanitra e. Efa mivavaka mihitsy izay sy pastera hoe mba ho tafavoaka ianao. Tsapako ary azo tsapai tanana mihitsy ny fitrotrolam-bavaka nataonareo. Tena mitahy io Andriamanitra io Ravika. Marina mihitsy izany Rasolofo a. Porofon'izany. Ahoana moa izany namoahandreo anao tany? Tsy haiko e, tena tsy fantatra mihitsy fa navoaka aloha dia zao tonga eto izao. Isaorantsika Andriamanitra. Dia ahoana ny toy an'izao Rasolofo a? Aleo fa hitady vaholana tsika. Tsy hipetra-potsiny Tsy tsika. aloha fieniko ianao dada. Tena nalahelo be any dada misy angesay e. Allô, radista, raha tsy diso aho dia ilamy ohatra ny tafiditra ny asa amin'ny fitsaranao e. Tena tsy diso mihitsy ny eritreritro. Tena misy olana be mihitsy menjady amiko amin'izao. Dia tany amin'ilany ny efa nieritreritro. Asa afaka manampy anay alahy? Hita lahy le tankelina hiato e. Misy mipody milaza azy fa tompony ange.
dia faritandry zareo ny atsasany. Zaza moa efa nidiny tany amin'ny violon nandritra ny 3 andro mihitsy, ka zay mihitsy nge ny antony antsoko alahy. Sao afaka manampy anay? Eny ary miontsika. Ay, roviana zany. Raha ny tiako aloha dia tena hafainganiny. Ay, rapitro zany. Bravo. Tena meka anareo Ravika. Fa inona ny tianao atongavany? Ay, de efa napiditra fitoriana, de tsy niteniteny. Sao de verynareo fa anareo rery ary ny lalàna? Fa nareo gisa nangalaketsa indray moa zany ny avava. Azafady a, taninay io, nareo mihitsy ny tena nangalatra. Ary ngamo tsy mpivavaka zato izy no andeha hitoritory olona. Ngamo raha mpivavaka de tsy afaka hiteny mihitsy na de hitsahan'ny olona tapon-doha ary. Hitsahan'ny olona tapon-doha? Nareo manongotra pikehan'olona sy manao antery indray ve no miseho avavy eto e? Fa izy ataony tany Amamonina moa tsy mahalala fa anay io tany io. Dia asehoy amin'ny tany Amamonina anao ary ny taratasy manam-porofo an'izany Ravika. Tara kely fotsiny izay ny fikarakarana ny taratasy ny tany e. Fa zaho kosa aloha tsy manaiky hoe ho lasanao ny taniko a. Tara kely? Tara loatra hoe raha hiteny Ravika. Aiza indray zany? Ndao fa ho hitantsika eo marina e. Ndao ariko. Tsisy matahotra anareo eto e. Tsy mahalala ny rasely anga. Tsika ny tompon'ny saosy e. Nareo tompon'ny saosy fa zay any Jesosy e. Se. Monsieur Sely, mino aho fa manam-baovao ianao matoa tonga aty amiko a? Manam-baovao mihitsy moa ako. Ahoana? Vita ny taratasy? Mbola tsy vita e. Mamaraparana azy mihitsy sika io. Za miteny amiko hoe mila volandray ianao a? Ka zany indrindra ny antondihako atiko. Nga io vita fotsiny eo raha jerijerena e. Mila ezaka, mila vola. Fa io tsisy atahoranao zany io Madame Sabrina. Efa namanina pelantananao ny tany e. Efa tokony hanomboka mihitsy izao ny projetako. Ka zay indrindra e. Vao mangatakandro ela eo tsika, ho sahirana anie. Aza atao ela ry Monsieur Sely a. Manome volanao indray a. De afaingano e. Raha mba fantatrao mantsy ry Madame Sabrina fa niakatra fitsaranany ilay raha tamin'iny e. Zany ny boboboko mitady vola ty aminao io. Fa za kosa aloha mino fa tsy maintsy hitavoaka mpandresy amin'io e. Dia izay fa ataovy izay mety ry Maître Marco. Aza matahotra Arsely fa haintsika io ataontsika izay mety amin'ny zavatra io e. Raha mipoaka manko io hoe tahinika tsika mandresy eny e. Tsy maintsy tsika moa zany mandresy satria ianao raha teo mpisolo vavy efa zatra raha tsy mamela mahazo ato. Ka noho izany tsy maintsy misy apahany betsaka ho azonao sy ho azoko ifampizarantsika amin'io e. Dres, tsy ampahafirinefana ataontsika io e. Madikisa ianao hafa haintsika mandamina sy mandrindran'io e. Ka zay mihitsy reo olona mitory reo koa ne ka tsy atao mason'olona fa tsinitsininy e. Zany hoe mba misy olom-patany fotsiny atao amin'ny fitsarana dia zao miseho azo mahitahita izao. Tsy haina akory hoe aiza ny kianjo ilalaovany. Zany,
Aleo fa avadika mifotrany amin'izareo indray io raha izay no tadiavina. Sady ireo ny olona tsy manan-taratasy akory, tsisy porofo hitazomany mihitsy hoe an'zareo ny tany. Kalma ianao fa haintsika io e. Zay ny hoa le tena nangalako anao ry Maître Marco e. Tena azoko antoka tsara fa tsy amila mahazo an'ity raharaha ty ianao. Maître Marco ny tompony kokoa e. Sa tsy zany? Zaho mihitsy e. Sady tany 20 mètres sur 5 ve eo avelavela fotsiny ho an'zareo any? Aleo foana miaraka aminy rehefa eo akaikin'ny ahy eo. Mahazo an'izay io taninao io miliara be a. Fa aza dia fotsiny Maître Marco e. Za ve de tsy alala ny tokony ataoko e. Vato aza raha nahitana soramenaka. Okey rangary sela, zay ary. Ty mifanena amiko ty etseny ty Rasolofo. Aleolo rangako ry tanina kely fa tany efa tokony ho lafiko ohatr'izay. Zao lozana mifandrirarirany amin'ny fitsarana fotsiny. Aiza izany Rasolofo mbola tsy leo misotro ronanana ihany ve? Inona ny tianao lazaina ry Ngarasely? Teteny fotsiny hoe mbola misy koa ny mangazo raha tsy ampy ny anane. Fa ny anao zany Rasely dia ny ampahoranay mihitsy ny tena tanjonao a. Zao ny teneniko anao Rasely a. Raha mbola misy koa zao Andriamanitra piahany madinika zao dia tsy hamelana irery zany izy. Avy indray nareo sy ny Andriamanitra. Zany Andriamanitra ireo zany tsy mahaleo ny heron'ny vola e. Zany foana ny irairaina ty amiko aty. Zay matoky azy foana Rasely a. Efa miporofony tamin'iny 3 andro tany amin'ny violon iny. Matoky azy ve nareo dia andeha hitory any amin'ny fitsarana e? Izy mihitsy nanoro-hevitra anay Rasely a. Hitady ny rariny sy nitsiny. Tsotra be nge ny resaka e. Azo alamy mamora fotsiny io raha afonareo any tany. Ianao nge mahafantatra tsara Rasely fa io mba ny fananako e. Dia omeko anao indray zany dia inona tsony no ahy? Sady ngako mo tsisy ao amin'ny tenin'Andriamanitra nareo ao hoe aza miariariana etỳ tany e. Inona mamendimendy anareo hiady an'io tany io? Ary koa raha misy mamely ny takolaka ao avy, mba hatolory azy koa ny akavanana. Raisinareo atendrona nge zany soratra masina zany Rasely e. Rasolofo matoy io voasoratra dia natao ampiarina fa tsy ho ampiasaina amin'izay tianareo hamelezana fotsiny. Raha tena tia namana nareo tsy hiritarita amin'io amiko. Fa zay kosa Rasely tsy naiko sotasotan'ny ratsy fanahy. Asa loatra re iza ny ratsy fanahy? Zasa ianao nanongotra sy nanapatapaka amin'ny pikeza natsatoka. Mazava ho azy Rasely a. Ianao maka ny tianao. Raha mba nahin'ny onona an'izay anjaranao ianao tsy nisy mihitsy zao disadisantsika zao. Nareo ny tsy manaiky mora fotsiny e. Matoy io voarefy efa amadiodio zany. Impiry averina aminareo ary zany. Zay ny mavoa anareo tsy nandia fianarana loatra tony e. Manao fisainana botolo fotsiny. Nga izy ty afaka hoentina namokin-dohatra zao foana. Tsy te hifanditranao ety amasin'olona ety Rasely a. Ny anteneniko anao fotsiny dia hoe ny marina tsy maintsy mandresy. Ay marina tokoa moa tsy maintsy mandresy. An'ny manam-bola amin'ny marina rangaty a. Lazaiko anao zany. Vola miteniteny ety ambany masoandro ety. Mety manam-bola tokoa ianao Rasely a. Ekeny zany. Tadidio nefa fa raha ho azonao ry tany io tsy hitondranao makaizy io. Ary tsarovy Rasely a. Misy fetra ny herin'ny vola. Ho hitantsika eo zany e. Tena Madame Sabrina ty miantso aty. Dia ataoko ahoana io? Inona no valiko? Aleo aloha rangara sy na teo teo a. Allo? Allo? Madame Sabrina?
Sesely, fa ahoana ihany ilay zavatra e? Efa kely sisa madama. Inona ary ty tsy maharitra ty? Zao kely sisa zao foana ny ianao. Efa mpambola betsaka n'izy laisanao izay e? Ampaham-bola betsaka fa mbola tsy mety milamina tanteraka le izy aty e. Manome fehim-potoana ho anao aho. Ray volana sisa no andrasako raha ela indrindra. Ao fa manome toky anao fa vita ao anatin'izay ray volan'izay io e. Mety alohan'izay aza. Izay fa dia miandry indray aho izany e. Sao dia mitetiky no fetsifetsy ianao Monsieur Sely a. Fetsy lavitra noho ianao koa ny ity e. Tsy amelako ianao fa vola be ako efa lasanao. Mety hanahoana ihany ry maître Marco ny didim-pitsarana ivoaka. Tena ohatran'ny sahiran-tsaina ihany a. Aza matahotra ianao fa efa tsika mandresy amin'io e. Efa vola be ihany mantsy izay lasanao an'izay. Rena inge tsy hoe ho arery mipitsara mbola mena ry zalaho amin'ny mpanao dietisianina koa mbola misara-peta be reny e. Eny e, ka le madame patron be ary efa maikako. Aleo fa andrasantsika eo amin'ny latsinainy ariva eo e, dia hitantsika eo mifandehana avy eo. Dia efa mino ara maître fa points io a. Dres, points io e. Aza matahotra ianao fa vitantsika eo. Fa ino ty mampanjoritra anao toy io Rafika? Ka matahotra ny didim-pitsarany ity Rasolofo a. Hoadray ry Rafika, fa aiza ny finoanao e? Ka hainao ihany fa tsika ny tsy manam-bola e. Ka tsy ny vola nge Rafika ny ekinantsika fa Andriamanitra e. Dia ahoana ny amin'le namanao e? Radista ve? Tsy nanam-bola nomena azy a? Jereo amin'izanyko. Dia izany ve isy atenaina Rasolofo a? Rafika, ianao foana nge nampahery ahatra amin'izay e. Dia ankehitriny ve dia ianao indray no trotraka? Matokia an'Andriamanitra Rafika, izy mahay zavatra rehetra. Efa noentinao tany tokoa ve ho ale kadasitry bebe e? Ay, le hitanao tao anatin'le vata kely ny hidy be iny. Indrindra re, iny ihany ny taratasy nananantsika e. Zava-dehibe tahaka an'ireny ve Rafika dia ho adinoko a? Efa nasehoko tany mihitsy iny. Izay no tokony hananantsika fanantenana satria manam-porofo fa efa hatsikatry ny ely ty tany ity. Dia iny ve ianao fa andresitsika? Efa hitako eto mantsy ny vidingin-drambony seliko. Ny iraritsika dia mba ho voaporofo ny mahatsika an'ilay tany. Fa raha sanatria kosa lasana ny tany dia mampahery ny fotsika isika tsy fikitra amin'ity tany mandalo te. Izay no hevitra hitako mety. Marina tokoa izany teneninao izany Rasolofo a. Inona tokoa moa izay tany fandalovany ity e? Tsy hitondra ray dia koa ro andeha ho any am-pasana. Izay mihitsy ny zavatra mba tiako ry avy aminao. Izaho zao mba nieritreritra hoe niantso ahy hivavaka ianao. Ka izay indrindra e, andao hivavaka aloha e. Iza tokoa moa mba hiafaharantsika mahanitra e. Izay mantsy le voasoratra hoe apetrao aminy fiahiana rehetra. Fa izy miahanareo. Petera voalohany 5:17. Koa andeha andoha alikivavaka tsika Rafika. Andao hiaraka hitalao amin'ny tompontsika e. Fitsarana laharana 920 bara ohatraohatra 9 navoaka anio 12 febroary. Ny tany eo Ambohitsilazaina dia voamarina fa
lovan'ny Rasolofo mandimy Gaston mivady. Tena mba enjana koa rangahy ny didi-pitsarana mivoaka iny ka aiza ve dia resy a tsy azoko mihitsy hoe tamin'ny fomba ahoana ary ny taratasy rehetra teo ampelantanako, vola tsy toko foroana ny lany nomena amin'ny maître Marco sy nanaovana fikarakarana rehetra nefa toa zary nandamoka fotsiny izany rehetra izany. Tsy azoko mihitsy hoe inona ary izany nataon'ny Rasolofo sy Riviko tany e? Inona izany no ataoko izao? Ho afa-baraka amin'ny Madame Sabrina marina. Mila mitady hevitra aingana dia aingana ialahy Risely fa ratsy izany fototra any amin'ny lahy io. Jerenge reto paozin'ny Rasolofo mivady, miramirana toa mahatsiravina. Asa zao izay mba any an-tsainy ihany. Tena mifona Madame Sabrina, ao fa ho averiko amin'ny volanao, tena marina e. Tsy manaiky an'izao kosa Monsieur Sely a. Efa dila be ny fe-potoana meko anao. Amin'izay indray ampahantanin'olona kay namidinao tamiko. Tena sendra ny tsy aza noharana anie za Madame Sabrina e. Ao fa ho averiko amin'ny volanao. Tena menina aminao amin'izany ambo ataovy moa izay fanarahany e. Za indray tsy azonao vazivaziana. Za indray aloha dia tsy manam-bola anefana izany volanao izany ry Madame Sabrina ka. Ny tsy fantatro anie dia na io trano ipetrahako amin'izao io aza mbola trano sy tan'olona e. Za ty mbola tadavinao anefa n'izany volanao izany koa. Oketsy. Tsisy anaiko mora an'izany eto fa anaovako ady akafe etseny ty. Sambo miletika ialahy Risely manomboko izao. Ho eto ary tongotro. Tsisy anaiko vofatopatotra any amin'izany eto. Za indray dia tsy ho hita eto amin'ny faritra manomboka dia ny rapitso ihany. Raha Marco, tsisy mahamaitre anao tsony eto. Fangamo izao mifanarahantsika. Fa iny ty ataonao Risely? Reny zava-nisy efa nirahana hita teo e. Zava-nisy nirahana hita ahoana e? Tsy mahakoko anareo aty a. Reny volana tsipitany reny nga narina teny ambaravarakely fotsiny ka. Zao aty resy ihany. Fomba baolina izany e. Indraindray resy ty indraindray mba mandresy e. Ary zaza mba hivazivazina kely a. Tonga dia hoaniko ianao a. Iny koa rangana ianao a. Ary raha mbola mitady dia iny koa. Raha vola laniko tamin'ny lahy zay, mbola tsy hampahafiry ny zoratra manjoa anareo zao. Io vao mikaikay io. Ay, asa mamelo mafy rangahy Risely a. Tsy hamelako ialahy raha tsy hanatotonaky ny alaheliko e. Oay, io fa toa tsy nahetsika. Elao fa ho ratsy ty. Tena leo anty fiainako tia ka. Aiza ve dia karo ampitandro amin'ny filaminana vetsy averoa, miasa miafina sy manova endrika natao raharaha. Enjana ihany ty nanjoa aty ka. Tena hoe velona fa mitsipozipozy. So ihany aloha fa mba misy an'ity trano falafy ety amoron-dranomasina ity efenako e. Ratsy izany angamba. Asa fotsiny. Ohatra fa izy io. Aza metsika mahery ianao a.
Fa iza azafady? Andao ianao zao de zao manaraka anay. Fa inona moa no ratsy nataoko tompokony de anaraka anareo a? Maka tsitso-jivotra niny le ako ety amoron-dranomasina ety e. Elan'ny toratorana amin'ny mpanao ratsy a. Aza apela zao eo ianao. Aleo aloha mba hifanazava raha se fa inona ary tya? Raha tsy inona ako de ho ataonareo sambo dokotra fotsiny tsotro zao. Tsy mba misy fifampiresahana mihitsy ve? Io ry zalahy, fatory io. Adray, oay, oka aloha ry zalahy, inona ary ty? Tena tratra marina. Zao aho zany vo higadra ve? Ka tsy a. Tena tsy nataotao foana mihitsy ny anaranao ty Rafika a. Fa ahoana e? Viko toara mamofona fandresena mandrakariva. De raina ny tompo fa tsy lasan'olona ny tanitsika raha solofo a. Zay ngely efa teneniko anao hoe hafa mihitsy miaraka amin'io Andriamanitra io e. Manoatra noho ny mpandresy tsika tiako. Lesona ho atsika iny Rafika. Anararotra noratra ny tanitsika amin'ny anarantsika amin'izay tsika Rafika. Mba tsy hiverena ny zavatra tahaka ireny intsony. Fa zao Rafika, mba avinoy aloha kalamary ifaliana fa zany zao noatra ny mba tsarotsaron'ny vava. Ao fa te ho karakaraina e. Hafa ihany ny miankina amin'Andriamanitra e. Hafa ihany. Hafa ihany.